fifaliana ho ahy ny mpitandrina sy rofonindra mboasoana miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia isika rehetra izay manaraka ary koa mihaino ny fandarana azo antoka amin'ny fanavotana Kristy ary ny fahasoavan'Andriamanitra io amintsika rehetra mbo tanteraka amintsika amin'ny fikasany ary satria moa efa nitombotra no andro efa ho avy Jesosy raha dinina amin'ny zatra mitranga rehetra izao dia tsara tsika raha mivavaka azon'Andriamanitra manome saina fahendrena fahalalana ary metraka teny mivavako ary hitondra ny teny any amintsika tsiray avy ary efa nifurany ny fosy ny sofina ka napitoerana eo amin'ny fotsika ny teny ka dia hivavaka itsika sotra anao zahay Andriamanitra fo mifahasoavanao sy mifamindramponao dia tantery zao fotoana izao dia matoky sy manantena ny famindramponao ao fianao ny asa namara ny teninao rehetra ary ampiorina ny fononay ka teny zay ambara dia sotranao indrindra fianao no manatanteraka azy ametrahanao azy eo amin'ny mivavako ary koa hitondra zany amin'ny fon'ny olona sy hampahery azy ao anao ny dera sotra ary nyvoninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareto no aoko zany vavaka zany sotra Andriamanitra amen alleluia Jesosy Kristy raha ny ran'Andriamanitra tety ambony tany dia mazava tsara le toko sy andininy haitsika tsy anjery loatra dia ny Jaona toko 7 andiny 9:7 Jaona toko 7 andiny 9:7 manao hoe anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fanana fiaina mandrakizay fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanamerika izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao raha dininy zany teny zany dia matoa very ny olona dia tsy avy amin'Andriamanitra intsony fa avy amin'ny olona ihany ary zay indrindra nahatonga an'izao fampahelezana izao satria hoy Jesosy eo amin'ny Mateo toko 4:20 Mateo 4:20 andiny 3:10 misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa zay mahatratra amin'ny farany no hovonjena misy olona mivavaka tokoa kanefa maro ny zatra mitrangy ataon'izao tontolo izao manitona ny maso ary koa manaitra ny saina ary mahatonga ny olona lasa miova satria ny zatra hita ireo dia voalaza amin'ny Baiboly ao amin'ny Jaona 1 toko 2 fa tena zava-dehibe tokoa tokony ho dinihana Jaona 1 toko 2 andiny 5:10 sy 9:10 ovatritsika amin'ny anaran'i Jesosy zany Jaona 1 toko 2 andiny 5:10 sy 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia tsy dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ndraiky moa izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany misy zany zavatra avy amin'izao tontolo izao zay mamitaka ny olona ao ny baolina mahavariny tsy afaka mivavaka intsony ny tena ao ny loka isan-karazany rehetrarehetra ao ny fitafiana izay mahamenatra indraindray na koa na mifiogo volo azy Andriamanitra dia sary-piaro amin'ny zanany ary izay nahatonga ny Jesosy nilaza ao amin'ny Jaona azafady Mateo toko 7:20 ka hatramin'ny 3:20 Mateo toko 7 hain'ny olona tsy anjery koa izy io ary fantatry ny maro rehetra indrindra mpitory Mateo 7:1:20 ka hatramin'ny 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapony ndraiky ny danitra maro anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany taminareo va zahay
atsefa moka de minita aminareo va zahay, atsefa nao ase be taminaronao va zahay. De ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra koa nareo hatretr'izay ela amiko nareo mpanao meloko. Reto karazan'olona roa reto de samy mivavaka, samy nino an Jesosy, ary ny tena mahavariana raha dia efa nandeha naminano nandeha nitory le olona lazainy Jesosy tsy fantana, ary namoaka 2 minitra amin'ny anaran'i Jesosy, ary nanao asa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay le niteran'ny olona zay, zafa nandeha mitory, zafa mino, zafa namoaka 2 minitra amin'ny anaran'i Jesosy, ary zafa nandeha nametra tany namarady sitrany marary. Mazava tsara moa ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 12 andininy fahaenina. Izao mivolaza ho akitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, Hébreu 12 andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azo nasitraka aminy, fa zay manaton'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy. Raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo nasitraka amin'Andriamanitra. Finoana amin'ny filazaran'ny tsara amin'ny famonjena, fanafahana amin'ny ota manandevo. Satria io ota manandevo araka volazan'i Jesosy amin'ny Jaune 8 andininy 4:30 dia zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe, Jaune 8 andininy 4:30, Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo mara dia marina tokoa, fa zay rehetra manota dia andevon'ny ota. Ahoana moa zany? Nisy mpivavaka, vehivavy no resahako eto satria vehivavy io olona io, dia miara-miangona izy ireo amin'ny antoko vehivavy anankiray. Ka izy mpiara-miangona taminay nanambady tao amin'io fiangonana misy an'io vehivavy io. Aty vehivavy nanambady ty manamboatra zay manana asa tsara dia manambola be. Dia fa hitan'ilay vehivavy anankiray zay dekôna tao amin'ilay fiangonana, dia mba niresaka taminy hoe vehivavy manambola. Azafady reto fa raha mba misy fahasairanana mahazo aho, ka raha mba mety ianao dia mba ampondrano vola 10 millions de francs malgasy aho. Zany ariary 5 roa tapitrisa. Satria ny tapitrisa ny tapitrisa ray dia 5 millions. Tapitrisa roa zany dia 10 millions de FMG. Dia olona le raha matoana bavy manambola ka aloha hiera mivadiko. Dia niera tamin'ny vadiny le anabavy. Dia olona rangaha hoe olona tena mba mafana fo amin'ny fiangonana angio raha matoa sady dekôny. Ono moa tsy hanapitsika azy. Ka mifanaiky zany tsika mivady, tsy maninona fa 10 millions ve maninona moa fa dia tsy ho averiny ve. Dia mena ny 10 millions dia hoe afaka 3 volana averina ny volanareo. Dia mena ny vola ariary 2 tapitrisa na 10 millions de FMG. Tapitra ny 3 volana dia naganga fo zao nanomboka tsy niangona n'ilay vehivavy dekôna nanafana fo teo amin'ny fiangonana. Tsy hita. Na tena izy mivady ho averina amerina ny vola izy, nanomboka tsy niangona izy. Tsy hita. Dia neverina hoe marary. Fa dia rehefa sitrana ve izy tsy ho avy. Lasa ny 2 volana, 2 volana, 3 volana efa mbo tsy niangona mihitsy. Ary nangiam-pitandrina aza dia ganga fa naninona. Lasa nandeha tany namangy tany pitandrina ambanin'ilay vehivavy tsy ao amin'ilay tranony intsony izy. Dia tsy hita mihitsy izay misy azy. Zay zany mara mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy. Vokatry le vola ariary
roa tapitrisa na 10 millions de FMG dia vadika le ramatoa lasa izy ary zay zany hoe misy olona zany raha dinihina amin'ny fiainany mampikristianina azy de mahafinaritra tsara saingy misy zavatra mijanona ao aminao ao amin'ny fony ao de ny ota manandevo akreteny Jesosy hoe sy rehetra manota de andevony ota hitatsika ty amin'ny Jaona 3:20 ty 9:4 mazava tsara ny Tendramanitra minaran'i Jesosy hoe Jesosy namaly azy hoe lazaiko amin'ireo mana-diamanty koa fa rehetra manota de andevony ota mbola ao zany le ota manandevo saingy mitapify ary manova amin'ny fiainan'io ohatra hoe mahafinaritra de amitaka olona vokatry avy moa de sorena izy mivady lasa nanamieloko nanometsiny hoe zany ve ny kristianina zany ve mbampivavaka zay zany zavatra nitranga mazava tsara ny teny Andriamanitra amin'ny Salamo 5:50 fa razavana tamitsika teto izy io Salamo 5:50 ary andininy 7:20 Salamo 5:50 andininy 7:20 aminaran'i Jesosy manao hoe ka hiaino Andriamanitra zay mipetraka hatramin'ny taloha ka hamaly ireo olona zay tsy mivoatoetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra misy olona tena tsy niovatoetra mihitsy satria nahoana tsy mba mangataka amin'Andriamanitra izy hanova amin'ny fiainana ohatra raha mivavaka de Andriamanitra zange mbola be tsara velatsy ke ianao Jesosy ianao Andriamanitra mpanome fibebahana amboaro ny foko amboaro ny saiko amboaro ny masoko amboaro ny fihetso sy ny teniko rehetra satria nahoana efa nanolo tena ho anay ianao Jesosy nandatsaka ny ranao ary efa niara vombo tanao teo amin'ny am'fijaliana aho satria tsy tian'Andriamanitra ho very ahony ianao moa tsy natony nandatsaka ny ainao nanolotra ny fiainao manontolo niara ny fahorian'ny fijaliana hainao no manova fa raha izaho tsy mahova amin'ny fiainako ka ny angatahako aminao Jesosy de nanova amin'ny foko mba tsy hatonga mba tsy hatonga ho mpietsara velatsiny intsony ary hatongahy voomana hitsena anao eny amin'ny raon'ny lanitra ry havana misy olona tsy miovatoetra ary atamina pasteur ary de misy tsy miovatoetra mialatsiny aminareo fa nisy olona de tia Madagasikara fandray tamin'ny vazaha frantsay nitrandraka vatsoa teto Madagasikara nifanaraka tsara isy ry vazaha io ary nanany maizy azy raha lehilahy taty aorina nefa dia lasa noditany an-dafo le vazaha vokatr'izay de mba nisy nitory le tovon'le rangaha de lasa mivavaka tsy lasa mivavaka ihany izy to amin'ny toko vivavahana misy anankiray fa lasa mpiandraiky ny fiangonana teny ambany vohatra ary tena naganga fa mahay mitory ary nahazo olona be deaibe ary nandresy lahatra ny olona mba hanaraka n'Andriamanitra iny ny filazantsara mba azo famonjena 5 taona taty aoriana ny andreketan'ny fiangonana nefa nisy vazaha tonga de nitady azy satria le vazaha lasa teny an-dafo zany nanoro hevitry hoe misy rangaha ohatr' zao a tena matokisana ka de tadiavo olona io anampy anao de hitan'le vazaha le izy nitady azy de nidresaka reo rehefa fampiresaka fanazava isy le vazaha zay naman'le vazaha namany taloha de nahagaga fo zao niova ny fisainany any fanompon'Andriamanitra ny elany ny mampitandrina azy de lasa izy niaraka ty amin'ilay vazaha nitrandraka vatosondray niaraka tamin'ny vazaha io nalahelo mihitsy ny olona hoe nahoany ny lozanao zahay
mivavana reo zay nataony tadiavan'andriamanitra fa tsy zangy ay mpamonjy de lasa izy lasa nitrandraka vatsoa mba ny volamena niaraka tamin'io vazaha io de tsy miverina mampitandrina azy tsony izy fa tsy fantatritsy loatra mbola mivavaka any am'izay naleny any fa de tena ao zany ny lozany mihitsy nampitandrina azy hitatsika am'izany fo zao mety miovan'ny olona azay ny mahatonga nyty ten'andriamanitra ny salamo fa 5 ty 9 mianaran'i Jesosy hoe hiaino Andriamanitra zay mipetraka hatramin'ny taloha tsy miaino any izy fa mijery ary Andriamanitra ihany mahalala ny amin'ny fo sy ny sain'ny olona de jerentsika tsara hoe ka hamaly ireo olona zay tsy mivoatoetra sady tsy matahotra n'Andriamanitra tsy natahotra n'Andriamanitra tsony le olona ary marina le ten'Andriamanitra hoe ny vola ny fototry ny ratsy na ny karena ny fototry ny ratsy vositonao any amin'le fitadiavam-bola fitadiava-karena ilay rahalahy fantatsika tsara fa Andriamanitra de malahelo ka antsarantsika tsara iavy mandinika mangataka ny fitarian'ny fanamasina ampafantatratsika ny zatra tsy mety ao amin'ny tenantsika ao any amin'ny saina sy ho saina io ndraindray miboriboriky mandeha any amin'ny tsizy zatra maso io moa de ten'Andriamanitra mihitsy fa hoe misy olona tsy mivoatoetra ary nangataka mihitsy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe esory aminareo ny maso vetaveta am'izay fandinan'izay de mangataka amin'Andriamanitra mihitsy satria raha izy voalaza ao amin'ny Ezekela 20 de misy teny toy zao Ezekela 20:7 sy ny 8:7 azafady amin'aran-tsosy manao hoe de ho zaho taminy samia manary ny fahavetavetan'ny masonareo avy ianareo ary aza mandoto tena amin'ny sampin'ny Egypta zaho ny ave azafady tsara hoe samia manary de samia manary ny fahavetavetan'ny masonareo avy ianareo ahoana moa nazona manala an'izany raha tsy asan'Andriamanitra tahaka an'izany keo zay lazainy molotra ny vava satria mivava miteniteny foana satria renesy ny sofina ka le zavatra reniny sofina hitan'ny maso dia miditra any amin'ny fo azay nahatonga an' Jesosy ny teny hoe sambatra madio am-po fa izy no hita n'Andriamanitra any anjarantsy avy ny mangataka satria fa ho avy Jesosy niova toetra marina ve afaka amin'ny faratsiana marina ve satria raha tsika mihitsy mangataka tsy mety ary Jesosy rery any na Andriamanitra no afaka manome fibebana manafaka antsika am'izany araka voalazany Asan'Apôstôly 5:9-30 mazava tsara ny ten'Andriamanitra Asan'Apôstôly 5:9-30 amin'ny aran-Jesosy hoe izy nasandratsy ny tanaka avan'Andriamanitra ho tombo sy mpamonjy hanome fibebana sy famelan-keloka an'i Israely tsy misy afa-tsy Jesosy any na Andriamanitra manafaka antsika amin'ny fitondran-tena adala noho ny am'le rano Jesosy sy ny asa amin'ny fanamasina ary rehefa mitaraina amin'Andriamanitra tsika mifona aminy dia Andriamanitra mihitsy no miasa araka ny voalaza ao amin'ny Petera 2:1 Petera 2:1 ny 3 sy ny 4 misy teny toy zao Petera 2:3 sy 4 amin'ny aran'i Jesosy efa nomeny herin'Andriamanitra montsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantsontsika tamin'ny voninahitry ny jereo tsara eto fahatsarany saotra ny ray satria izy mihitsy efa nomen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra le toe-panaraka an'Andriamanitra mihitsy miova le olona tamin'ny fahalalana ilay niantsontsika tamin'ny voninahitry ny fahatsarany ary izy ny 4 ary zany no natanterahany amintsika reo teny fikasana sady soa lehibe indrindra mba ho tonga piray fomba amin'Andriamanitra amin'izany nareo rehefa afanandrotra amin'ny fahalotona amin'izao tontolo zao noho ny filana mahavariny le teny eto 4 ary zany no natanterahany reo teny fikasana sady
sony lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra am'izany anareo lasa piray fomba amin'Andriamanitra rehefa afa nandositra ny fahalitoana zay eny am'izao tontolo zao ny filana ary afaka mandositra ny fahalitoana sy ny faharatsiana rehetra ary Andriamanitra mihitsy manova satria zatra tsy ho vitatsika mihitsy no vinaovina ny manova amin'ny fiainantsika azay natonga ny Andriamanitra amin'ny Hebreo 13:10 Hebreo 13:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Hebreo 13:20 ary ankehitriny dia mazava tsara ny fanambarana ato Hebreo 13:20 ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitondra an Jesosy tompontsika mpiandro ondry lehibe niala amin'ny maty jereo tsara eto mpiandro ondry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny raha fanekena mandrakizay izy ania atanteraky nareo amin'ny tsara rehetra izy ania atanteraky nareo amin'ny tsara rehetra ny 9:20 izy ania atanteraky nareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo Andriamanitra mihitsy manova an'le olona atonga izan'le olona hay anaraka ny sitrapony izy ania atanteraky nareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo miasa anatin'le olona amin'ny alalan'ny fanamasina ny finoana ny rahan'i Jesosy zay angasahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy eny ny voninahitra mandrakizay amen raha tsy tsika mihitsy mangataka amin'Andriamanitra hiasa amintsika ao tsy mety ary zay natonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Galatiana 2:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe Galatiana 2:20 fa tsika tsy anjery loatra izy io manao hoe voahombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana aho raha vao miresaka hoe vohombo miaraka amin'ny Jesosy amin'ny fijaliana dia miala ny tamandevy satria izy ara-maty amin'i Jesosy ary ny rahan'i Jesosy no manadio vohombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana ary tsy za tsony mivela fa Kristy mivela tao anatiko miala no tamanandevo dia Jesosy indray mivela ao anatin'le olona mazava tsara mihitsy tiany Galatiana 2:20 ty zay tena manambara zavatra mampiora ny finoana vohombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana aho raha vao mieritreritra an'izay dia hoe niara-maty amin'ny Jesosy zany niala ny tamanandevo vohombo le nofo misy filana faniriana maty le olona taloha le olona tranainy vohombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana aho ary tsy za tsony mivela fa Kristy mivela tao anatiko lasa Jesosy indray miditra ao amin'le olona mitondra ny fiainana ary manova azy tanteraka miaraka amin'ny finoana ny rano fa Kristy mivela tao anatiko ka fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka ny otranteny hamonjy aho mazava tsara eto hoe ny amin'ny finoana fa Kristy mivela tao anatiko fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka namotra ny teniny hamonjy aho ao zany mila ny finoana ny amin'ny Jesosy Kristy tomoitsy ary manafaka zao nefa mila mivavaka manakarivotsika mba tanteraka zany araka ny voalazan'ny Lioka 2:20 Lioka 2:20 indriny voalohany ka hatramin'ny 9 Lioka 2:20 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe an Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivo izy ka tsy reraka ary anjarantsika hoe Andriamanitra ampatsivo amin'ny mivavaka mandrakarivo na eny an-dalana eny ambony tomobile eny amin'izay aleko rehetra na ny metsena ao tokantrano ampatsivo azy tia miaraka amiko eo foana ianao Jesosy miaraka eo foana Andriamanitra ka taopio mba atsiaro iresaka aminao dia hoy ny teniny dia nanao zao nisy mpitsara anankiray tao an-tanàna zay tsy matahotra an'Andriamanitra na mena masolona nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany zay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe miorariny aho amin'ilay manady amiko tsy nanaiky izy aloha
fa rehefa afaka zany dia nanao anakampoa izy na dia tsy matahotra n'Andriamanitra aza sady tsy mena masolona mba homeko rariny ihany mpitondra tena io fa manahiry anahy izy fandraoko ho avy malakariva izy ka ampahasosotra dia hoy ny tompo heno zay lazaimbo tsara tsy marina fa Andriamanitra tsy ameraryn'olombo fidiny va zay mitaraina amin'ny andro manalina ary moa hitaredritra va izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita fotoana ety ambony tany va izy eto amin'ity teny hoe raha avy ny zanak'olona moa hita fotoana ety ambony tany va izy moa mahita olona miresaka amin'ny Jesosy mandrakariva ve satria ao tokantrano ianao manao raharaha miresaka amin'ny Jesosy miaraka aminao izy mivoaka ny tranonao na hiantsena na andeha hiasa na any ampiasana na any ampianarana miresaka amin'ny Jesosy iny andala eny ambony moto ambony bisikileta eny ambony bus eny amin'ny roplanina miresaka amin'ny Jesosy na iza misy anao satria nahoana miaraka aminao izy raha misy olona tafahoroa tafaraka miresaka eny an-dalana ka Jesosy tsy mahafoy antsika na kely ary te hiaraka amintsika foana izy tsy miaraka foana fa monina ao am-po sady mitantana amin'ny fiainantsika tsy za tsy novela fa Kristy mivela ato anatiko Jesosy miaraka amintsika io dia manamarina ny teniny mandrakariva manova antsika tsara mihitsika mba tafaraka aminy ary zao ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Kolosiana toko voalohany Kolosiana toko voalohany andininy 9 sy 7 Kolosiana toko voalohany andininy 9 7 amin'ny anaran'i Jesosy dia ny zava-miafina le voafina hatramin'ny fangolana sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina zay efa tian'Andriamanitra olona mpifantara ny arainy voninahitra tiana ny zava-miafiny tena amin'ny jentilitra dia Kristy ao anatinareo zay fanantenany voninahitra Kristy ao anatinareo fanantenany voninahitra tian'Andriamanitra mifantarana ny olona atsika tsy maintsy fantana zany tena ao amintsika marina ve Jesosy miaraka amintsika marina izy dia hita amin'ny toe-piainantsika io anjarantsika voalohany indrindra mieritreritra ny amin'ny saina ny etrehantsika dia zatra jereny masontsika mahatonga any amin'ny saina sy ny fo manahoana ny fo sy ny saintsika fanaraka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ve voaova ve ary nofontsika ve tsy mandeha amin'ny filanantsony le nofo misy filana fanirina satria voalaza mihitsy fa le nofo misy filana fanirina dia efa voombo miaraka tamin'ny Kristy araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra raha teo satria raha tsy voombo miaraka amin'ny Kristy le nofo misy filana fanirina dia efa voazana ho antsika izany zay ny tenin'Andriamanitra Galatiana toko 5 andiny 4 Galatiana toko 5 andiny 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filana tamin'ny fijaliana le nofo misy filana fanirina sy filana tsy maintsy voombonombona miaraka amin'ny Jesosy io ka mahatonga antsika tsy maintsy mihinana le teny hoe mba tsisy nofo mahazo mirary ohatr'Andriamanitra fa avy amin'Andriamanitra no nanaovana antsika amin'ny Kristy Jesosy nataon'Andriamanitra atao amin'ny Jesosy tsika araka mbola Korintiana voalohany toko voalohany 7 mba tsisy nofo mahazo mirary ohatr'Andriamanitra fa avy aminy no nanaovana antsika amin'ny Kristy Jesosy sy nataon'Andriamanitra fa indrena fa marina fa masina fanavotana ho antsika rehefa natao tao amin'ny Jesosy tsika niara vombo taminy niara maty taminy niara nalevina taminy le olona taloha vita tao ny tantaran'iny olona taloha iny fa olona vaovao zanak'Andriamanitra indray miara mitsangana amin'ny Jesosy ary mandeha amin'ny fiainana ho voninahitr'Andriamanitra ary fankalazan'Andriamanitra ary mandeha maneho voninahitr'Andriamanitra satria lasa vavolombelon'i Jesosy amin'izao fiainana izao zava-dehibe tokoa zany fa raha tsy Jesosy mihitsy mivela ao anatsika tsy misy hevitra kanefa tsy afaka miditra eo amintsika Jesosy raha tsy voombo le nofo misy filana fanirina maty le mpanotaka miala no tamanandevo fa raha vao tsy miala no tamanandevo mibahana maka toeranao ihany le tamanandevo tsy afaka miditra Jesosy saro antsika Andriamanitra fa nanome mpamonjy azo antoka Andriamanitra ary mba tanteraka amintsika ny fitsena azy indrao lanitra matetika dia miresaka amin'ny olona za te ho any an-danitra ary te ho any an-danitra dia mangataka amin'Andriamanitra tsany mba manamboatra amin'ny foko ary tsy hananjara ho amiko ny ratsy ka tena zanak'Andriamanitra tokoa amin'izao fiainana izao ary olombovonjy manana fiainana vaovao tsy antsika Andriamanitra miteny zinambara mifahasaho'Andriamanitra eo amintsika rehetra dia mba ho tanteraka amintsika ny fikasany indrindra hatonga antsika vombo satria efa ho avy Jesosy
zao aretina manerany tany zao dia manaporofo efa ho avy Jesosy fitombon'ny faratsiana sy ny fahadalàn'ny olombelona ny tanora hatramin'ny lehibe aza dia miova fitenana miova ame ratsy fa tsy mba ame tsara ary zay mantra hatramin'ny faharombonjena zay no mahatonga ny Tenandriamanitra fa ny olona very dia tahaka mifasiky ny ranomasina ny isany gogo sy magogo fa ny olom-bovonjy dia vitsy kanefa mba ao anisan'ilay olom-bovonjy zaho sy anao tsy voafafa mboko ny fiainany anarany fa tsy haina Jesosy amin'irao ny lanitra ho tanteraka amintsika ane zany tsy haina Jesosy amin'irao lanitra zany fa mandrakizay famindram-pony amen vavako tsika sotranao zay Andriamanitra famindram-ponao sotra ny fahasoavanao ka ny fiadananao motro rehetra vonao ny fanana isaneny itritra sotra ny tezany mena mba tonga ny tsiray avy tena iresaka aminao mandrakariva Andriamanitra na aminao Jesosy ary tena mangataka fanafana fiovana marina satria anao ihany manome fibeamaso famelany keloko dia honao ny dera sotra ary voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo sotra Andriamanitra amen alleluia dia manao voloma firanitra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy anazareta ho anareo dia manao mandra-piona indray amanaraka indray tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy anazareta amen